zareo dia nampahafantatra anay momba ny sehatra ny fifidianana ary androany dia niresaka momba ny asan'ny filoham-pirenena sy ny andraikitra ny filoham-pirenena. Mankasitraka indrindra satria tamin'ny zay zao mbola tsy mifidy satria mbola tsy ampy-taona tamin'ny fifidianana farany teo. Androany zay vao nafantatra hoe manana zoky zay dia manana andraikitra ametraka olona ray hitantana sy hanovany toe-piainana indrindrandrindra ny fahefana misy eto amin'ny firenena. Nahafantaranay hoe inona marina tena andraikitra ny filoham-pirenena dia inona marina tena andraikitray izay hifidy anazy. Dia maro taminay ny resy lahatra, misy ihany koa nefa mbola tsy resy lahatra fa mino sy manantena ary manentana antsika handeha hifidy satria zoantsika no mifidy andraikitritsika ary indrindrandrindra olom-pirenena zasy ianao. Safidy anentana ny tanora mitovy amiko mba hifidy satria zava-dehibe amin'ny firenentsika izany fifidianana izany, ahafahana mametraka ny olona hitantana ny firenentsika sady ihany koa zo, adidy, andraikitra ary fahefana omenantsika ny mifidy.